Miomina amin'ny fanavaozana ny amin'ny fiantsona antsika ao amin'ny tompo miaraka amin'ireo katekomena izay ho raisina amin'ny fidirana faharoa mitondra ny anarana hoe voasedra isika na dia tsy manatrika antsika aza izy ireo ankehitriny dia miombina amin'ny isika. Koa anao izay malala an'Andriamanitra sady vao antso no masina, hitoetra sy hanapakabetsaka ao am-poanao hatrany ane fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray izy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ireo andiany katekomena 22 raiky amby 22 dia nandray ho teny faneva lay ao amin'ny Salamo fa 190 ka nindininy fa 10 tapany voalohany sy nindininy fa 12 tapany faharoa. Raha tambatra reo andiny tsoatra masina ireo dia mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo: fa efa nizaho toetranay ianao Andriamanitra, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Ty Salamo fa 190 ity dia Salamo fiderana, ary ny zanak'Israely indrindra no tomina sy amporisena mba haisotra sy hidera ary ankalaza an'Andriamanitra. Raha vakitsika manontolo ny Salamo fa 190 dia misy antony vitsivitsy. Ny antony isaorana sy hideran'Andriamanitra ao no ny herin'Andriamanitra mahatahotra. Hitantsika amin'ny andiny voalohany sy fahatelo zany: ny asan'Andriamanitra izay ahalalana fa mpanjaka mahatahotra Andriamanitra, ny amin'ny tondran'ny zanak'Israely tao anatin'ny tantarany, ary ny fanehoana sy ny fitorana vaolombelona no ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famonjeny ka dia hitoriana izany amin'ny olombelona rehetra. Izay noraisiny eto dia fisaorana no nitonan'Andriamanitra ny olona masina, dia ny olona izay efa nofidiny ho amin'ny fitahiana manokana. Ka ny fideranan'Andriamanitra dia tsy ateraky ny zavatra mahafinaritra ihany, fa ho an'ny olon'Andriamanitra ao anatin'ny zavatsarotra, ao anatin'izay manahirana indrindra mihitsy koa azy no isaorana azy, satria ny fiarahana mandeha aminy no alalana fa io Andriamanitra rainy eo dia tsy hanao zavatra ratsy ho azy na oviana na oviana. Ary zany ary no asehony izao ten'Andriamanitra izao voalohany: mideran'Andriamanitra satria nahasoa no niarahana maky ny afo sy ny rano taminy, ary ny fiarahana aminy ao anatin'ny zavatsarotra dia mahatonga ny olony alala fa be voninahitra Andriamanitra. Ny fiarahana amin'Andriamanitra ao anatin'ny zavatsarotra ary no miteraka ny fahafantarantsika fa io Andriamanitra izay inotsika io dia be voninahitra ka mahatahotra. Mazana efa zatra loatra tsika miantso an'Andriamanitra ho ray, ary zany fiantsoantsika Andriamanitra ho ray zany dia matetika ao anatin'ny fahasahisahiana foana, ka toa tsy mahatsiaro akory isika, fa raha manonona zany anaran'Andriamanitra zany dia manatrika atsika avy hatrany izy, ka fitsarana no miatra amintsika raha toa ka tsy ao anatin'ny fahatahorana azy ny antsotsika ny anarany. Fa ho an'izay tena manonona anaran'Andriamanitra ao anatin'ny fanajana, ao anatin'ny fahatahorana azy, dia mahita ny voninahiny ary mahatsiaro fa Andriamanitra lehibe sy mahatahotra Andriamanitra amin'ny asany rehetra. Eto dia ny tantara teo amin'ny Lasa
ny amin'izay naneon'Andriamanitra ny fitantanany ny vahoaka nofidiny no entiny salamo mpanao salamo itomana ny olona iderana azy. Inona moa zany niton'Andriamanitra ny olony izany? Raha milaza hoe nitondra anay namaky ny rano dia mahatsiaro ny famakian'ny zanak'Israely ny ranomasina mena izany. Fa zany ranomasina izany dia nanjary nisaraka roa ka nanjary lala maina na tany maina no diavony zanak'Israely. Fa ny fahavalony ny Egiptianina kosa rehefa nandia izany dia rakotra tao. Ny hoe namaky ny afo dia atserovana lay ny zanak'Israely tany anefitra tany Sinay, ka noho ny fahotany maro dia nalefa n'Andriamanitra ny menarana afo afaty olona maro. Kanefa dia nisy any izay narovan'Andriamanitra. Reny rehetra reny dia tsy tongatonga foana, fa tena famaizan'Andriamanitra ny olona ary nateraka ny fahotan'ny olona. Ary dia tsy ho an'ny olona ihany niarany zany fahatezen'Andriamanitra zany, fa nampiarany tamin'ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana zany rehefa nateraka olona Jesosy Kristy. Tsarovy ry havana fa raha teo Getsemane Jesosy dia nitaraina mafy ny amin'ny fitondrany ny fahotan'ny olombelona, ka ny rany dia tonga tahaka ny raha ny dinitra taminy. Ary raha teo amin'ny hazo fijaliana izy dia tonina foy satria niatra taminy ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fahotan'ny olona izay netiny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Matahotra zany fiarahana amin'Andriamanitra izany satria tsy azo vazivazian'Andriamanitra. Kanefa kosa raha mahatoky sy tena miantso azy sy mametraka ny fiarahana marina tokoa ny olona dia ataony mpandresy tahaka ny zanany Jesosy Kristy, fa na dia niomby teo amin'ny hazo fijaliana azy tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana ho velona. Ry havana malala, raha nandray zaho teny izao raha zanatsika ho raisina hoe efa nitondra anay namaky ny afo sy ny rano ianao, dia ngamba imbonatsika fa mahatsiaro ny zavatsarotra izay nilalovantsika nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramin'izao 1 zao noho ny fisian'ny valana retina zay mahazo zao tontolo zao, ary mahazo koa ny firenetsika, ary ateraka zany ny fahasarotan'ny fiaina. Kanefa na eo azy izany dia nampitoerin'Andriamanitra izy ireo, ka na misy aza ny vanim-potoana zay tsy nahafahana nanoho ny fianarana, nisy ny vanim-potoana zay nisin'ny aretina tamin'ny sasany tamin'izy ireo, dia tsy kivy fa nahatojo ary ho raisina amin'ity anio ity. Dia havana malala tsarovy fa raha mandinika ny fiainantsika tokoa anie isika, samy lalana iray zao, samy fiainana iray zao no ny rahantsika tao amin'ny roa avantsika, fa nahoana no zaho ianao isika mbola tratra n'izao anio zao, ary mbola manantena no tratra ny taona vaovao, ny faran'ny taona sy ny taona vaovao. Raha izaho sy ianao irery niary namakivaky izany vanim-potoana izany dia ho levina saingy raha miaraka amin'Andriamanitra isika, na dia ao anatin'ny afo aza dia tsy ho may, ary izany no mitarika antsika aisotra sy iden'Andriamanitra. Zany no faharoa zay ambaran'izao salamo zao, nideran'Andriamanitra
fa nivoaka tamin'ny fizaham-toetra mahamay ho amin'ny fitahiana mahatretrika zay rehetra nanaiky sy manaiky iara-dalàn'Andriamanitra, zay rehetra manaiky sy vonona iara-dalàn'Andriamanitra dia avoaka an'Andriamanitra ho amin'ny fitahiana mahatretrika. Satria na dia ny fahafatesana aza tsy zany ny tompony teny fara ho an'izay miara-dia amin'Andriamanitra, fa tahaka an'izay nitsangana Kristy tamin'ny maty no amen'Andriamanitra azy koa ny fiainana mandrakizay ka dia miderahan'Andriamanitra. Dia avana malala ny zavatra hitantsika dia zao: sika olombelona dia tsy te hiaraka amin'Andriamanitra, te aloha-tena sy manifika ny tan'Andriamanitra mandrakariva isika, fa Andriamanitra mihitsy no misisika, Andriamanitra mihitsy no manolo-tena mba hiara-dalàna amintsika, satria Andriamanitra raintsika dia mahita ny fahorintsika. Ary zany no tsarovana amin'ilay ambara ny Mosesy ao amin'ny Exodosy 3 ny hoe: hoy Andriamanitra raha naniraka ny Mosesy mba hanafaka ny olony eo amin'ny fanagejany Egyptianina, hoy izy: hitako ny fahorian'ny oloko, reko ny fitarainany, hidinao zaho amonjy azy. Ary zany fitiavan'Andriamanitra atsika, hiara-dalàna amintsika izany no isaorana azy. Fa ao anatin'izay fizaham-toetra mahamay dia aoka hiantso an'Andriamanitra isika, atsiaro fa Andriamanitra dia afaka miara-dalàna amintsika ka hahatonga ny fizaham-toetra anjary, ny zavatsarotra anjary ho toy ny fizaham-toetra ny ilazana azy, fa tsy fakapana. Ny fizaham-toetra raha ambara amin'ny teny tsotra dia toy ny afo zay mandoro, ny vy zay mibaraingo mba hahatonga azy ahitsy sy mora ahitsy ka ahafahana mandray ny lasitra rehetra, ahafahana mahazo zay tiana atao aminy. Zany ny fizaham-toetra. Ny fakapana moa dia avy amin'ny devolo zany zay manala atsika tsy ho amin'Andriamanitra, fa ny fizaham-toetra dia mitarika antsika anatona bebe koa an'Andriamanitra. Dia avana malala ny hoe mitondra ny fitahiana mahatretrika dia ny mpandinika ny Soratra Masina dia samy mameny heviny. Misy milaza ny hoe ty fitahiana mahatretrika tia dia tsy hafa fa ny fahafahana, tahaka an'izay nanafahana ny zanak'Israely andevy tany Egypta dia omena fahafahana, zany hoe tena fahatserovana fa Andriamanitra dia tia azy ka manana ny safidiny na ho amin'ny fiainany izy na amin'ny fahafatesany. Fa misy milaza ny hoe ty fitahiana mahatretrika tia dia fety sy fifaliana lehibe zay tsy azo misy ampitahina aminy. Misy milaza ny hoe ty fitahiana mahatretrika ty dia tsy hafa fa fanasana zay isakafo faran'izay mafilotra ary faran'izay betsaka, ary mitondra tsy amin'izay fahavikisana fotsiny fa atserovana ny tena fifaliana amin'ny tsirony fiainana sy ny fahavelomana. Rehefa akapoka ho ray zany hevitry ny hoe mitondra ny fitahiana mahatretrika zany dia azo ambara tsotra fa fifaliana mitondra ho amin'ny fideranan'Andriamanitra sy fisaoran'Andriamanitra, ary dia ampitahaina ny amin'ny fanasan'ny tompo izany. Dia ilay fanasana zay endriky ny fifaliana lehibe iarahana mihinana amin'izay rehetra ny ara-dalana tamin'Andriamanitra tamin'ny finoana an' Jesosy Kristy amin'ny fiaviany eny amin'ny raha ho any lanitra, zay lazaina moa hoe fampakaram-bady ny zanak'ondry santarina sady tiana ankehitriny
ary iainana ao anatin'ny fanjakany. Ary izany no iderana sy amizy amboninahitra an'Andriamanitra. Riavana malala ny fanontaniana amintsika dia izao: mba manana io fahatretrehana io ve isika rehefa mandray ny fanasan'ny Tompo? Mba mahatsiaro fa ny fandraisantsika ny fanasan'ny Tompo dia endriky ny fanatrehan'Andriamanitra antsika mandrakariva, zany hoe tsy misy fahatapahana, tsy misy izay fotoana na toerana izay tsy hiarahantsika amin'Andriamanitra, satria ny tena sy ny rany no efa mitoetra ao amintsika. Ka atsiarovantsika le teny mezinezina nataon'ny Paoly hoe tsy zaho tsony ny velona fa izy Kristy ny velona tao anatiny. Zany hoe Kristy no miara-dalana aminao isan'andro isan'andro. Ka mahatsiaro ho tretrika ve ianao? Raha tsy mitondra antsika amin'ny fiderana sy ny fifaliana, ny fimbonantsika amin'ny fanasan'ny Tompo, dia tsarovy ry havana fa hahatonga loza sy ozina ho antsika izany. Satria voalaza ny Soatra Masina fa voaozina zay rehetra mihinana sy misotro amin'ny tena sy ny rahan'ny Tompo, amin'ny fanahy tsy mendrika. Zany hoe tsy manana fiderana sy fisaorana ary fankalazan'Andriamanitra. No zany dia ataovy zava-dehibe ny mahay misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovanao fa amin'izay rehetra nataonao anao na amin'izay heverinao ho sarotra azy, kanefa fizahan-toetra mba hahatonga anao andeha amin'izay fahatokiana an'Andriamanitra sy atsiaro fa mioradalana aminy ianao amin'izay mahafinaritra anao, mba hahatonga ny asan'ny fanahy masina atanteraka toko ny tena fiambonanao ka nanao fifaliana mahatretrika ho amin'izany. Riavana malala tsarovy fa isak'izay heverinao fa tafavoaka tamin'ny sarotra sy izay rehetra fifaliana koa azy ianao ary tonga olona afaka, kanefa tsy mitondra anao amin'ny fiderana sy tahotra an'Andriamanitra zany, dia tsarovy fa miova ho zava-doza tsy ho ela akory eo amin'ny fiainanao zany, ary mety hanenenanao mandrak'izay ho amin'ny teo zavatra rehetra ary. Dia mahaiza misaotra an'Andriamanitra, mahaiza midera azy, ary raha tena iorinao ny miara-dalana an'Andriamanitra zay efa manaiky ara-dalana aminao, ary zany ny tsarovantsika amin'izao andro krismasy izao. Fa Andriamanitra efa naiky nidina nateraka tahaka ny zazakely hiara-monina amintsika, dia tsarovy fa na inona inona sehatra zava-tsarotra iainantsika ety amin'izao tontolo izao dia hitondra anao hivoaka, ary mbola hitondra anao hivoaka tsy tapaka ho amin'ny fifaliana mahatretrika mandrakizay izy. Dia ahafahantsika miombona ny mpanao salamo hoe fa efa nizatoetranay ianao Andriamanitra, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika anao. Dia zany ane ry havana, toe-po, toe-panahintsika amin'izao farany taona izao, ka ninonina sedra zava-tsarotra iainantsika dia ilay fitahian'Andriamanitra, ilay fahasoavan'Andriamanitra, ilay fitiavan'Andriamanitra zay mbola mametraka antsika ho velonaina, metintsika misaotra ary indrindra mamey voninahitra azy, mba hitoetrantsika ao anatin'ny fitahiana mahatretrika mandra-piaviny eny amin'ny rahon'ny lanitra. Amen.